faly miara-batsika tsirairay izay tonga eto androany dia faly mifanatritava aminareo koa. Araka ny efa voalaza teo ny anarako Razanamalala Christellà, na antsoina hoe Christellà, 40 taona. Avy any Anosy any Orphan. Androany dia tantara aminareo sedra-piainako tamin'ny fahazazako ka hatreo amin'izao. Vao entanao monja dia efa maty ny mamako. Telo mirahavavy izay ny zanany, zaho vavy matoa. Rehefa maty mamanay dia niteny bebenay hoe tsy maintsy alefa any amin'ny masery izay fa tsy ho vitantsony satria charge ao anazy. Dia rehefa nahinao an'izay fianakaviana sasany dia nanahelo dia tonga tao dia nakanay telo mirahavavy. Ary tsy maintsy nisaratsara ka izay tsy mifankahita intsony izay telo mirahavavy afa-tsy efa 10 taona taty aoriana. Nanomboka teo ny tamiko manokana tena tsapako hoe tena bangabe aneny satria hafa ihany zany reny teraka zany. Tsy mitovy misy ny fitondrana ao an-trano. Manomboka nampandraisana nampanaovana raharaha tao an-trano. Raha sendra mamaky na manimba dia ampanoloiny. Tena maratra foana ny ainako. Voakapoka, voadaroka. Tena tsapako hoe misy hafa ihany hoe ny eo anilan'ny eny zany. Dia ny any aminay Anosy zazavavy efa 40 taona dia tsy maintsy terena manambady. Dia raha ny lehilahy avela manohy satria reny hono no mpianakaviana, reny hono no hamelom-behivavy. Dia anisany nandalo tao amin'izany koa ny fiainako. Dia ilay olona nitaizana olona mpivarotra dia nandeha ny tsenanay. Dia ny ritmanay isaky ny alina foana izay vao matory, maraina be vao mifoha. Tsisy fotoana mihitsy hoe ianarako izany nefa za ankizy mpianatra. Ny fotoana mba tokako fazana maraina ianarana lesona tsy mety amitana raharaha satria raha tsy vita ny raharaha dia tsy mazimazy makany am-pianarana. Izany foana ny ainako. Rehefa tonga ny hariva, sainte lava, ranomasy foana ny ainako. Dia teo amin'ny 40 taonako ny tena tsapako hoe tena tafalatsaka tao anatin'ny aizina tanteraky ny fiainako. Satria niterena nanambady niterena satria tamin'izay le nivarotra izy nifanerasera be tamin'le client dia mandoha vola be any amin'le client anambadiana ana. Dia nanantena koa le olona fa hoe tsy mety anambady ana. Rehefa tonga ny harivariva sotro toka le olona dia tonga ho aminay dia manadala ana dia ny ataoko lasa mitsoaka foana ny ataoko. Sanandro ohatr'izay foana ny ataonay. Dia nisy fotoana tena tehitra be le ramatoa nitaizana ary mifelany tamin'izay nomeny teny maratra hoe tena ifatehizana fotsiny mbola tsy mamalivaly babena, manala baraka eo mason'ny olona. Dia za foana nahazo ana. Dia rehefa mandeha makany am-pianarana dia mitomany dia manontany namako hoe manino ianao dia tsy miteny fa manafina. Dia rehefa aveo nitombo ny herisetra nahazo ana teo amin'ilay tokantrano satria tsy manaja anazy hoy tsy manaraka izay rehetra mpanaoviny. Dia nanomboka teo hatra amin'ny zavatra izay tsy tokony hatrehako nampanatrehany ana. Hatra amin'ny protèque nampiasany za no mpanariny anazy. Hatra amin'ny maloto ny vadiny za manondraka anazy. Nanomboka teo tena feno tanteraka foko, feno kapoaka. Tsy fantatro hoe andeha ho aiza na ho aiza fa fantatro hoe mila miala amin'ity tokantrano ity satria tsy mitovy amin'ny ankizy rehetrarehetra ao dia niala tao mantsy nandeha tsy fantatro hoe taiza no nandehanako. Dia rehefa aveo tonga sainay any hoe mbola anika ilay zandrin'ny mamanay raha hitapo aminazy. Dia tany amin'ny any nandeha. Dia rehefa aveo niditra dia izy nandray ana. Dia nitantara taminy asady nitomany hoe zao sy ny zavatra ny ainako tsy zakako tsony. Dia manana safidy
dia nisafidy any io jaonao aminy na dia mahantra izy mahantra le zandry mamanay za raha misakafo tsy sento manana mihitsy e. Dia nijanona tao rehefa tao vonana tsapa hoe zany be miada saina na tia misakafo afaka mivelatra ny saiko. Ary le tatinanay koa mpampianatra life skills dia vao maika ny tombony traikefako ary izy tsikivy izy no mampianatra ana manao le izy. Dia rehefa taty afara fantatro ny zoko dia afaka mandrenjara ny programme tanora rehetrarehetra. Dia misy faninanana ho an'ny junior dia mba nandrenjara tao koa film eo amin'ny 500 mahery ny olona mpandrenjara tao dia nisany nandray tao dia nahazo 3 premier za manerana an'izao tontolo izao. Dia le 5 premier mbola singaina koa ny telo premier ao aminy dia mbola tao anatiny koa. Tena faly tamin'izany ary afaka nanatraikefa hoe afaka miresaka hoe mitombo ny traikefako ary afaka mampahery ny hafa. Dia nanomboka teo dia zao za anatin'ny jeune reporter club any Fort Dauphin anisan'ny manentana ny tanora ny ray aman-dreny ao anatin'ny radio. Dia ny afatriko ho anareo ray aman-dreny aza atao tsinitsinina ny kamboty. Ho an'ny tanora aza mora mamoy fo famitraka satria mbola lavitra ny lalana le ary mila manana ny tanjona. Dia faly milaza aminareo satria nanohy nianatra dia izao klasy famaranana azo ao.